Vao shampoing ty volpery. Vaovao vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre, manoltrano ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tsy fahombiazana no azo amaritana ny vokatra azo tato anatin'ny 12 volana raha nitatitra voaray. Tsy nisy na inona miova amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Tsy netsika teo amin'ny laharany Madagasikara. Nangataka ny mpitondra fanjakana ny tokony hamoana ny ravalimalana mialohan'ny 12 ny volana Desambra izao ny fianakaviany. Herinandro 6 dia ho feno 2 volana nitazomana azy tany Antsiranana. Isan'ny resabe tato ato ny fitrandrana volamena ao anaty valanjavaboary sy faritrarovana any Lakaka. Efa nidina tsihatra avokoa ireo polisy ny Arenankibony tany amin'izao fotoana izao manara-maso ireo fitrandrana ireo. Isy ny sidina mampitohy an'i Madagasikara sy ny Nosy Seychelles manomboka izao, indroa isan-kerinandro no misy izany sidina izany ary ny fiara-manidy ny Air Madagasikara sy ny Air Seychelles no ifandimby. Any Frantsa, nakatoavy ny antenimera frantsay ny fametrana ny fanjakana palestinianina. Akilany, ny volana janoary izao, no holaniny parlementaire ny fanalava-potoana iasandro tafika anabakabaka frantsay any Irak, indrindra fa any amin'ny faritra avaratra. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Tongolo voatetika, miavaka milk, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizy amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vao Coco, naturaly, Coco zato isanjato. Vao Coco, tsy miparitaka. Vao Coco, tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Coco, azo antoko. Vao Coco, tsara kalitao. Vao Coco, tsy matahotra orana. Tsara. Vao Coco. Ok. Ya. Mora ampiasaina. Vao Coco. Vao Coco. Tsara ho zao. Zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%.
Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussat. Fantatrao ve fa ny kela no lasa vokatra fanorana voalohany ho an'i Madagasikara? Be dia be ny zavatra tsara ho fantatra momba anambady vy, ny tombony ara-toe-karena ho an'i Madagasikara, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiahenan'ny lafiny sosialy. Raha mahaliana anao ary na fantatra bebe kokoa anambady vy, tongava mitsidika ny barabarana misokatra etsy amin'ny Garasorano ny alarobia 3 ka hatramin'ny sabotsy 9 Desambra 2024. Tsy misy vidiana. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs tambaolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia ina loka mety ho azo? Tikiny loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandreny sotara, loka 20 persona tolotro baolay ho anao. Fety milay, miaraka amin'ny baolay. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra Kolo TV. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany. Inona natao ny fitondrana Rajaonary Mampiana tsy fahombiazana no azo amaritana ny vokatra azo tao anatin'ny 2.5 volana raha ny tatitra navoaka ny Transparency International androany. Tsy nisy na inona miova amin'ny ady amin'ny kolokolo tsy nietsika teo amin'ny laharany Madagasikara 7 amin'ny 100 ny naoty azo salanisy izay efa tamin'ny taona 2023. Ny tapandrefesana ny kolokolona ny indice de perception de la corruption ampiasain'ny mpamatsy vola sy mpandrahara avy any ivelany ao anatin'ireo fampandehanana andrahara samihafa iarahan'izy ireo miasa amin'ny Madagasikara. Ny andinindiny izay avy hatrany. Tsy nahavita nanatsara ny ady amin'ny kolokolo ny fitondrana Rajaonary Mampiana. Tsy niatsara fa nijanona ho tahaka ny tamin'ny taona 2023 nandritry ny tetezamita ihany laharan'ny Madagasikara raha norefesina ny trangan'ny kolokolo teny anivon'ireo androm-panjakana sy ny sampandrahara ara-panjakana ary ny sehatra samihafa. Ny taona 2023 7 amin'ny 100 ny isa azo. Mbola isio navoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara tamin'ity taona 2023 ity. Tany amin'ny taona 2023 zao tsika dia 2.30 ao anatin'ny 100 32%. Ny taona 2023 dia 7.30 ao anatin'ny 100 28%. Dia ity taona ity koa 28%. Ny UNDC io zany dia manana valeur, tsy hitako moa izay antiana, manana sanda iraisam-pirenena izy io. Ary izy io na ny fanjakana naiza dia efa manaiky an'izy io fa rehefa mivoaka ianao tio dia io zany momba ny firenentsika. Ny tena milana izy io dia ireo mpamatsy vola na ireo mpampiasa vola, indrindra fa mpampiasa vola avy any ivelany le antsointsika hoe investisseur privé. Inona andikany tsy nahavita nanova zavatra nandritry ny 2.5 volana ny fitondram-panjakana. Na dia teboka 3 na 4 azy tsy nisy fihatsarany ady amin'ny kolikoly. Ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ny fanamby nataon'ny filoham-pirenena fa atao maika miaraka amin'ny tany-tandalana sy ny fampihavanam-pirenena ny 20 janoary farany teo. Ny fototra tamin'ireo sehatra ara-panjakana ny fanadihadiana sy ny fikarohana ka sampandrahara iraisam-pirenena maro no ny fanometanana tamin'izany. Isan'izany ny Banky Afrikana ao amin'ny fampandrosoana ny BAD. Fanadihadiana 7 araka ny natao teo no nahatonga an'io noty io. Fa betsaka ny fomba andraisana an'izay hoe sady tsy miakatra ny tsy midina tsara ve sa ratsy. Fa mbola averiko any ireo fanadihadiana ireo dia zavatra 3 no ny fototra ny aingany. Dia voalohany indrindra ny fampiarana ny lalàna, ny fampiarana amin'ny mangarahara ary ny fanaovana tatitra amin'ny zava-bita na ny nety na ny tsy nety. Matoa zany tsy niova ny notintsika dia tsy nety ireo zavatra anankitelo ireo. Fa ny olona adiadiany amin'io dia mpandrahara, na mpandrahara eto toerana io na mpandrahara avy any ivelany. Firenena 5.70 nanaovana fikarohana any amin'ny laharana fa 3.30 no misy any Madagasikara.
raha 170 ny salan'isakapobe amin'ireo nosy ety amin'ny ranomasimbe indianina, 330 ny manirina ny Afrika. Mbola lavitra arak'izany ireo 100 isa azon'ny Madagasikara. Hitany marika ny naomby indrindra tamin'ny kolokolo ny taona 2024 natratra 2.9 amin'ny 100 ny isa azony. Izavy ny tompona andraikitra manaratsendrika ny Madagasikara tahak'izao, voakasik'izany avokoa ny sehatra rehetra, teboka maro no tombanana fa tsy ny akarany io izy io, ny resabola zaraina teny amin'ny anteny merapirenena, ny tsy fisiany ny grobony amin'ny bois de rose tratratra amin'izao, ny tsy fisiany ny olona mpanambola voaroroy tamin'ny kolokolo ny hiditra ponja noho ny fanadidina nataon'ny Bianco sy ny sisa. Raha ny vaovao samihafa avy amin'ireo sampandaharahampanjakana na ny Bianco, na ny fampitam-baovao ataon'izy ireo, tsy misy olona ny ady amin'ny kolokolo eto. Nanapirofo ny fanohitra amin'izany kosa ny Transparency International androany. Fa voadona mafy ny Bianco tamin'ny nitatra avy amin'ny Transparency International iny, tsy mila miandry pirofo indray ny Bianco amin'ny fanadihadiana izay ataony hoy ny mpanolotsaina ara-teknika iray amin'ny Tibromale tena misana ny kolokolo ty androany. Taorian'ireo resabola nihodina teny anivon'ny anteny merapirenena, tsy mbola nietsika ny Bianco ary tsy tintsony ireo fanadihadiana parlementaire izay efa niainga teny, tsy afaka namala ny fanontanian'ny mpanao gazety ny filohan'ny anteny mera raha nanontaniana mikasika izany androany fanadihadiana. Na tamin'ny motion de censure intelo metona na tamin'ny fandaniana ireo lalàna mikasika antetebolam-panjakana, samy nahenona trangana kolokolo avokoa ireo raharaha ireo teny amin'ny anteny merapirenena. Efa resa be teny ihany koa ny mikasika ireo vola amina miliara nanjavy natao amin'ny teandrim-panjakana ity, izay mbola ifanilian'ireo biro maharitra ankehitriny sy ireo teo aloha. Tsy fisian'ny pirofo no tsy nahafahan'ny Bianco nietsika raha ny fanazavan'izy ireo hatramin'izay. Androany kosa nefa hafa ny lazain'izy ireo. Tsy dia mbola misy ho azontsika resana loatra moa ny endry zavatra ohatran'ireny satria voalohany aloha ao anatina fanangonana vaovao ianao, raha ao anatina fanadihadiana ianao tsy dia mbola misy zavatra resahana. Zany zavatra za tsy miresaka hoe endrika manokana ohatra araka ny teneninao teo, fa rehefa mbola eo anatin'ny fanangonana vaovao, fanamarina vaovao zany dia tsy dia misy zavatra loatra azo ifampizarana amin'ny olona sahady, satria zay le hoe mbola tsy masaka ilay vaovao, mbola tsy masaka ny zavatra eny am-pelantanana, fa tsy maintsy adihadiana satria ny kolokolo fandikan-dalàna mikasika ny kolokolo zany dia sazy enjana no miandry azy. Injakilan'izay tsy afaka namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety mikasika izany ny filohan'ny anteny merapirenena androany. Ny tenany izay tsy mbola nahenompo eo tao aorian'ny fandaniana ny tetebolam-panjakana 2024 teo iny. Parlementaire, monsieur le président, ça va, c'est une fois. Tonga avy amin'ny anteny merapirenena ao fa mbola maika. Efa lasa mahazatra ny maheno resabola tahaka izao iny amin'ny anteny merapirenena rehefa misy raharaha mafana na lalàna goavana tsy maintsy olaliana avy amin'ny fitondram-panjakana. Manalavitra sa manantona ny hoe tany-tandalàna sy ny fanjakana tsara tantana isika. Ny fony misteri ny Tsimbazaza, aizany mangarahara, avy aiza ireny vola samihafa ireny, vola niza, vola viaiza. Ny fahanginan'ny filohan'ny anteny merapirenena izay vao maika mampitombo ny ayahin'ny mpandohetra momba ity resaka kolokolo eny Tsimbazaza ity. Raharam-pirenena ny lalàna momba ny sata manokana ifena Antananarivo renivohitra indray no ketrehiny governemanta manaraka taorian'ny fampandaniana tsy nasipanoavana ny lalàna mifehy ny tetebolam-panjakana ao amin'ny taona 2024 nankatoavina teo amin'ny filan-kevitry ny governemanta alina araka ny fanadihana nataonay ny volavolan-dalàna momba io sata manokana io sy ny momba ireo komina hafa volavolan-dalàna izay ahitana andiny 7 isan'ny vaovao amin'izany ny hoe hihita Antananarivo renivohitra ary ho tafiditra ao anatin'ireo komina manodidina izany hoe androminy ireo distrika manodidina Antananarivo. Matoa an-dahatsoratra Enikatatra Kotomanantso. Afenimpenina ny votoatan'ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra. Azo antoka kosa raha ny zava-misy ankehitriny fa hiezaka ny hampandany izany mandritra ity fivoriana ara-potoana ny anteny merapirenena ity amin'ny ora farany governemanta. Araka ny fanadihadiana nataonay kosa dia niova tanteraka ny votoatan'izany. Eo amin'ny endrika, komina Antananarivo renivohitra no anarana fiantson'ny renivohitra Madagasikara raha ny volavolan-dalàna no dinihina teny amin'ny filan-kevitry ny governemanta omaly alina, saingy tsy hijanona amin'ireo boriboritany enina intsony izany fa hivelatra kokoa. Ho tafiditra ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra Ivato, Talatamaty, Akadikely Lafy, Ambomanga Kely, Andranona Otra, Andorano Fotsy ary Anosizato. Ireo ny lafiny lavitra indrindra ary ireo ny komina tsy anatin'ireo dia tafiditra ho Antananarivo renivohitra ihany koa. Eo amin'ny lafin'ny fifidianana indray, nemitra tamin'ny heviny voalohany dia nampisaraka ny fifidianana ny ben'ny tanàna n'ireo boriboritany sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fanjakana.
araka ny voarakitra amin'ity volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra ity dia andro iray ihany no anatanterahana izany ary fifidianana andraisan'ny vahoaka anjarany vatana na suffrage universel direct. Ny miova dia ny hoe sady mifidy ny ben'ny tanàna Antananarivo no mifidy ny ben'ny tanàna ny kominina misy azy ny vahoaka avy amin'ireo kominina manodidina nampidirina ao Antananarivo ho renivohitra ireo. Izany hoe tsy foana ireo kominina ireo fa lasa kominina ao anatin'ny kominina Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny lafin'ny fitantanan-dra-rampanjakana indray, ankoatra ny filakevitra munisipaly misy ireo kominina ambonivohitra sy ambanivohitra dia isy ny antsoina hoe conseil d'Antananarivo. Ka ny mpikambana ao aminy dia ny ben'ny tanànan'ireo boriboritany sy ireo kominina nampidirina miampy-mpanolontsaina roa avy isaky ny kominina. Ary io kominina Antananarivo amin'ny endriny mivelatra io dia ahazo famatsim-bola manokana na subvention spéciale avy amin'ny fanjakana. Voafaritra ao amin'io volavolan-dalàna no dinihina teny amin'ny gouvernemanta io ihany koa ny isian'ny fametrahana délégué au maire ho an'ny Nosbe sy Sainte-Marie ary didim-pitondrana eo anivon'ny ministeran'ny Attany no anendrena izany. Fanontaniana mipetraka ny hoe Nosbe sy Sainte-Marie ihany ve no tokony hojerena manokana, ahoana ny momba ireo kominina goavana hafa. Mazava ho azy ihany koa fa hiova endrika ireo distrika manodidina Antananarivo renivohitra no izy ireo orombinana. Androany no efa nandrasana teny amin'ny filakevitry ny minisitra ity volavolan-dalàna ity. Isan'ny adihevitra andrasana iaingany momba ny famatsim-bola sy ny fomba fitantanam-bola ary ny fidiram-bola avy amin'ny etra sy ny finjara-pahefana eo amin'ireo kominina hafa nampidirina ao amin'ny Antananarivo renivohitra ireo. Anampitoana iadiana hevitra sy anaovana grand débat makasika izany ve ny solombavambahoaka? Sanatria ve olaninana noho ny amehana indray ity volavolan-dalàna ity? Fa nanomboka nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy androany ny filan-kevitra ambony mpitsara noraisin'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny voalohandroany ariva ireo mpikambana vaovao eo amin'ny ity fitsarana ity roa amby roapolo no tokony ho isan'ireo mpikambana eo anivony ity andro mpitsarana ity mbola tsy voatendry kosa ny solotena ny fiarahamonim-pirenena hatreto. Miantoka ny fahatokisan'ny mpamatsy vola sy ny sehatra iraisam-pirenena rehetra ny fisian'ny tany-tandalana dingana iray lehibe irisoana amin'izany zao vita izao ny filoham-pirenena izay nanamafy ihany koa fa mafisina ny fanofana sy ny fanamafisam-pahalalana ho an'ireo mpikambana eo anivony ity filan-kevitra ity. Ankoatr'izay nangataka fiara hoentina miasa ihany koa ireo mpikambana ireo nandritrizay fionany tamin'ny filoham-pirenena izay androany. Faraky nefa narahinao teny anatin'ireo lohateny-baovao mahakasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy ara-dalàna ary fandikana ny andininy maro ao anatin'ny lalam-panorenana ny fitazomana Ravalomanana Marc ny Antsiranana ho ireo mpisovava azy androany ny ministeran'ny fitsarana izay efa nandiso izany tamin'ny alalan'ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety telo herinandro lasa izay nangataka ny mpitondra fanjakana ny tokony hamoahana azy mialohan'ny 12 Desambra izao ny fianakaviany androany ny andindiny izay avy hatrany. Herinandro sisa dia feno roa volana ny tazomana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny Antsiranana. Raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fitsarana voatonona tamin'ilay raharaha mpiasan'ny ACM efatra ity filoha teo aloha ity ka izay no antony tanana azy. Fandikana ny andininy fahasivy ao amin'ny lampandrenana izao fitazomana azy izao ho hiatrany ireto mpisolvava azy ireto. Raha ohatra ka nampitazomina tany rahatazomina ny Antsiranana ny filoha Ravalomanana dia tsy maintsy misy zany taratasy farafaratsy ny ara-panjakana milaza ny antony sy milaza hoe hotazomina any Antsiranana ianao. Io taratasy io dia tsy misy hatramin'izao. Raha misy io dia tsy maintsy tokony nampahafantarina ary nomena ny filoha Ravalomanana Marc io na nomena anay mpisolvava na ny maître Désiré Andrena Verzeta farafaratsiny nampitaina tany amin'ny fianakaviana. Fa tsika miresaka izao ankehitriny dia tsy misy io taratasy nomena io ary tsy misy zany araky ny lalàna antony hitazomana ny filoha Ravalomanana. Itsikilan'izay miantso ho an'ny firosoana amin'ny fampihavana-pirenena sy ny fampiresahana ihany koa ny vadin'ity filoha teo aloha ity. Hita fa tsy mahazo antoka momba ny zava-misy ankehitriny ny fianakaviana Ravalomanana. Fampihavana natarin'ny FFKM no andrasan'izy ireo amany olana Ravalomanana Marc tsy fampihavana-pirenena izay tarihan'ny FFM. Fionana izay efa re ankehitriny fa ho totosaina any Antsiranana saingy tsy mbola misy afaka manamafy izany. Tsy misy fotoana tsara toy izao andro krismasy izao irosoana amin'ny réconciliation na ny fampihavanana. Faharoa, tsy aleo ve mifanampina, mifampiresaka, miasa miaraka, ampandrosoana ny ampandrosoantsika ny firenentsika.
Hatreto nefa tsy refirintsony ny FFKM mikasika izay dingana ho amin'ny fampiavanam-pirenena izay. Mangataka ny amerenana Andravalomanana ao an-tranony ny tsy varavoatra ny vadiny androany. Amin'izao fety ny krismasy sy ny taona vaovao izao dia mangataka anareo ray aman-dren'ny firenena ny tenako sy ny fianakaviako mba hamerina azy tanteraka eto amin'ny trano eto varavoatra, mba hiara-paly noho ny noely na tonavany zanak'Andriamanitra tombo sy mpamonjy, mba hiara-paly noho ny 12 Desambra tsingerena ny taona nahaterahana. Antsa-tany efitra trano ny an'ireto olona akaiky ny filoha teo aloha ireto amin'ny fitakiana nataon'izy ireo. Tsy mbola nainoana valiteny mazava ny fitondram-panjakana mikasika ity raharaha ity. Ireo mpisolo vavazy ihany koa entsekilan'izay tsy afaka mifanerasera amin'ny intsony. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny tsy hamohan'ny mpitondra izay tena antony hitazomana azy any Antsiranana. Namora ireo solombavambahoaka timma ihany koa Ramatoa Lalao Ravalomanana io arain'io. Ny sambon'ny atoko-panohatra entin'ny timma toa efa niletika ary tsy hita intsony fa manara-dreny rano. Adinon'ireo lohandohan'ny timma manana toerana ve Ravalomanana. Ny tamaso aloha matomboka akaiky tahaka izao ny fianakaviany, tsy misy azo andraindraina amin'ireo solombavambahoaka timma sy ny atoko raha ny momba Ravalomanana. Navoaka ny fiaonana androany no asa. Fa mahalony izay fitazonana ny marika Ravalomanana ny Antsiranana izay nanambara androany ny ministra ny fitsarana Ramanantena Soa Noeline fa tsy misy ny taratasy manambara fa migadra nyity filoha teo aloha ity, mbola tsy natao fanadihadiana ihany koa izy hatreto raha ny fanazavany ministra ny fitsarana hatrany. Ary hatramin'izao dia mbola ny manodidina aloha no eompanany ny fanadihadiana izay nataony ny mpitsara, ary eo mpanaovana an'izany mbola manohy an'izany zavatra zany ny mpitsara izay mandraikitra ny eo dosie io, fa fahafantarako mbola tsy ny antsona, mbola tsy nanadina ny filoha teo aloha ny mpitsara ka mahagaga ny lazana fa hoe migadra izy, satria zany migadra zany dia misy titre de détention atao hoe mandat de dépôt. Ka fahafantarako amintsika miresaka izao aloha mbola tsisy mandat de dépôt vokatriny raha izay anenjena ireo manodidina rehetra ireo hatramin'izao. Ivadika lafim-baovao afaka hosaindray isika tonga hatramin'ny fanenjena mpanao gazety ny fitrandrana volamena ny anaty valan-javaboary sy faritra arovana any Ilakaka. Initranga ao Malino nahatonga ny ministera ny miadidy ny arena raha stratéjika ka nahatonga ny fiona tamin'ny mpanao gazety androany. Efa nidina an-tsehatra avokoa ireo polisy ny arena kibony tany amin'izao fotoana izao manara-maso ireo fitrandrana ireo taorian'ny Antsoavo nataon'ny mpanao gazety omaly arao ny fanadina makasika izay. No azonina pontsy ilay zandary voaroa piraitsy kombakomba amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ary nandrahona mpanao gazety any Bepa Ilakaka ka nahatonga namana Avimanana Fernand namory mpanao gazety omaly. Nampidirina ponja ihany koa ny lehibe ny fokotany ao Bepa sy ny filohan'ny VOI na vondron'olona ifotony. Nenjein'ireo piraitsy kombakomba ireo ity mpanao gazety ity noho ny fanaovany fanadihadiana amoahana zava-misy ana-toerana izay efa niteraka vonon'olona. Misy ny olona mahazo tombotsoa amin'ny toerana io, izay ndresako teo moa zany hoe président fokotany ao ABP izay tafiditra anatin'ny mpikambany VOI miaro ny faritra arovana io. Ny mahagaga dia sany gendarme nyteneniny izy moa zany rehefa nitenen'io hoe nareo mpanao gazety tsy fanta moa zany tamin'ny voalohany mpanao gazety hoe ino tony akakana sary ety tony tsy mahalala fombo nareo ahoana ny akakana fa ifakahitsika izy zany zavatra ndresana ifakahitsika. Toerana maro no lasibatra manerana ny nosy, isan'izany ny any Masobe, Fianaratsoa, ao ihany koa ny any Ilakaka. Misy fitrandrahana tsy ara-dalàna ihany koa mitranga ny Tomasina sy Dego amin'izao fotoana izao. Amin'ny kilao maromaro ny volamena mivoaka amin'ireny toerana ireny isam-bolana. Isan'ny olana ny tsy ahafahan'ny polisy dia minina mihetsika ny tsy fisian'ny tatitra mikasika ireny fitrandrahana tsokisoko ireny hatramin'izao. Dia mbola tsisy tatitra ofisialy nataon'ny tompon'andraikitra ny valan-javaboary hatramin'izao. Nazahoanay atotan-kevitra mikasika an'izy io dia amin'ny alalan'ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra ny ministera ressources stratégiques any toerana zany hoe directeur régional any Automatsiatra zany no naniraka misy nanampanao mission tany zany nazahoana fatarana fa misy an'izao any amin'ny toerana io.
vao manomboka ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ity tompona andraikitra ity. Eloka be vava na krima ny fitrandrahana ao anatin'ny toerana arovana raha toka voapirofo. Anjaran'ny olona voakasika miporter plainte ohatra ny mpanao gazety zao le tratra mianasy rehetra dia anjarany no miporter plainte devant ny autorité zay mahefa zany. Fa ny police de mine tsy afaka miditra amin'ny resaka infraction des droits communs. Resaka fitrandrahana tsy ara-dalàna zany ny foanay. Dia anjaranay manao ny enquête ny fa tsy anjaran'ny gendarme mihitsy fa anjaran'ny police de mine manao ny fanadihadiana mikasika ny fandikan-dalàna, mikasika ny fitrandrahana renakibon'ny tany. Mbola tsy maharaka anefa ireo police de mine ireo amin'ny fanaraha-maso ny toerana rehetra manerana Madagasikara. 20 eo anisan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola miandry fanadihadiana ho vita vao hisy indray ny fanomezana fahazon-dalana mitrandraka vaovao. Eo amin'ny fitaterana bakabaka kosa indray sy ny sidina mampitohy any Madagasikara sy ny nosy Seychelles manomboka izao indroa isan-kerinandro no misy izay sidina izay ary ny fiaramanidiny ery Madagasikara sy ny ery Seychelles no hifandimby amin'izany fampiroboroboana ny fizahantany eo amin'ny firena rotota no tanjona amin'izao fisokafa ny sidina vaovao izao. Ny andindiny izay vetrany. Mpizahatany mahery ny 3 alina sy 1 hetsy ny tonga nitsidika ny Seychelles tamin'ny taona 2024 na dia nahitana fienana aza ny fahatongavan'ireo teratany Europeanina miamahazo vahana kosa ireo Aziatika. Mpizahatany sinoa teo amin'ny 1.990 teo no niala sasatra tany Seychelles tamin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity. Tanjon'ny Madagasikara ny faninana amin'ireo nosy rahavavy eo amin'ny lafy ny fizahantany. Manomboka an'io sidina 2 isan-kerinandro no ampitohy ny seranam-piaramanidina Antananarivo sy ny any Mahé. Fiaramanidina Airbus A320 izay mahazaka mpandeha 12 amin'ny klasy affaires ary 20 hafa amin'ny klasy ekonomika no ny santarana izany zotra izany io atoandro io. Ireo mpizahatany mizotra makany amin'ny nosy Seychelles no ezahana sarina mividy eto Madagasikara. Ny fizahantany izay isany mampiakatra ny toe-kareny ny firenena malagasy. Fatatsika tsara fa ny firenena Seychellois dia anisan'ny malaza raha ny resaka fizahantany ny resahana. Ny fisian'io sidina mivantana avy any Seychelles makatỳ Madagasikara io dia anampy antsika amin'ny fizarana n'ireo le mpizahatany mandalo makany Seychelles zany afaka tonga makatỳ Madagasikara. Tsika raha teo na Seychelles na Madagasikara samy mpikambana ao anatin'ny nosy vania. Ifampizaran'ny firenena rotota ny tombotsoa amin'izao fiara-miasa izao. Hatreto ny fiaramanidiny ery Seychelles no manao ny fivezivezena. Miandry ny fahavononan'ny fiaramanidiny eto amintsika kosa ny ery Mad vao afaka hisidina makany amin'ny nosy Seychelles. Io dia vol code cher zany hoe partage de code miaraka amin'ny ery Mad. Ano izarana zany ny mpandeha, ny fret sy ny rehetrarehetra ka. Ny hoe vol Air Mad makany dia ao anaty deuxième étape rehefa vonona tsara ny roplan zany fiaramanidina dia afaka dinina tsara hoe misy atao combiné le izy zany hoe indraindray ery Seychelles indraindray Air Mad. Io maraina io no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sidina mampitohy ny firenena malagasy ny nosy Seychelles. Tsy mbola mifantanteraka kosa nefa ny olan'ny Air Mad na dia eo aza ny fisiny izao fiara-miasa izao. Fa eo amin'ny pejy sosialy kosa indray adio ny tanàna tsy teraka olana ny faky eto Antananarivo renivohitra tsy volana ho ny PDS ny komina Antananarivo renivohitra androany amin'ny fanadiovana fanodingana rano amin'ny famoahana ny vola. Nivoaka tamin'ny fahangina ny PDS ny Asin'Andriamanjato androany malona ny olan'ny sarety sy ny fako ary ny fandamina ny bazary de Noël eto an-drenivohitra. Ny an'izay vetrany. Misy misompatra noho ny kajy politika ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ny PDS momba ny fanapahan-kevitra raisina mikasika ireo olana sedrain'ny tanàna Antananarivo ka isan'izany ny fandraofam-pako. Tsy ny hoe ny volany tsy misy fa ny fandaminana eo amin'ny ara-panjakana no efa nigazaiko tamin'ny tompon'andraikitra satria niova ny fomba fandoavana ny vola ka taraiky ny vola vao tonga any amin'ny mpamaty solika ny mpandroaka fako ohatra. Ka rehefa taraiky ny vola dia misy zany ny zavatra miseho tahaka an'io fa tsy vitan'izay ihany fa misy koa mimpanelingelina fa tsy ho lazaiko aminareo. Misy sabotage. Inona no antony tsy hanesorana na hitoriana izay mpisopatra ny komina Antananarivo renivohitra? Tsy ny vola no olana, heverina izany fa ivahany olan'ny fako ka adio ara-potoana ny tanàna mandritra ny fety. Etsy andanin'izay, momba ny olan'ny sarety, ho fanampinina ny fipetrany raisin'ny komina ho famerana ny ora azon'ireo iasana, ny famorina ireo mpampitondra entana ireny sarety ireny
no hitany PDS fa vahaolana manaraka ho tanterahana. Ny andro vezivezeny sarety sy miposy dia efa enonareo moa fa manomboka mandamina zay. Ary eto dia milaza an'ireo tompon'andraikitra tsy ny ato amin'ny commune urbaine Antananarivo fa ireo mpampitondra entana amin'ny sarety sy miposy. Mbola mety hamory andro zareo ny tenako atsoaty fa everiko fa tsy tokony atao tsony manao zavatra tahaka an'io hitantsika io. Izy ireo mpampitondra entana ovoriana dia hanao ahoana ny fomba hampidirana ireo mpivarotra amoron-dalana rehetra eny anivon'ny bazary de Noël. Efa misy mampiakapeo ankehitriny momba ny hoe lafo loatra ilay vola 7,000 hatramin'ny 5,4 alina ariary aloha eo ampamandriana toerana amin'ireo tsena fito lehibe atao mandritra ny bazary de Noël eto Antananarivo. Efa misy mampiakapeo ankehitriny momba ny hoe lafo loatra ilay vola 7,000 hatramin'ny 5,4 alina ariary aloha eo ampamandriana toerana amin'ireo tsena fito lehibe atao bazary de Noël eto Andrenivohitra. Fa eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray ny tombo avo roa eny nisan'ireo mpianatra miditra ao amin'ny lalam-piofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Olana goavana tsy ahafahana mampitombo ny vokatra eto amintsika nefa ny tsy fahampiany ny fitaovana ho ety mamokatra lafo ary tsy takatry ny saravaim-bahoaka izy ireny mazana. Ka eto Andretsilavo no mitatitra ny mahakasika izay. Ankoatra ny tasy sy vakinankaratra, mirona kokoa any ambanja ireo mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fotoana izao. Mitombo ihany koa ireo mpianatra mandrato fahalalana amin'ity sehatra ity. Ho aneto be valala manokana, ny tombo avo roa eny nisan'ireo mpianatra miditra amin'ny lalam-piofanana ho an'ny fambolena sy fiompiana amin'ity taom-pianarana 4,4,5,4 ity. Nahatratra 20,000 ireo mpifanenana hiditra ny taona voalohany raha toa ka 9 no raisiny. Tato ato dia lasa indraindray raha mampametra-panontaniana ilay izy satria mahita an'ireo sekoly forona be dia be izay samy manao an'ilay fiompiana sy fambolena dia mbola mahita ihany koa nefa mandontom-baravarana eto izay be dia be dia be tokoa. Ohatra hoe izao tamin'ity taona ity izany dia nisy teo amin'ny 20,000 teo no nangataka hiditra teto aminay raha verina hoe 80 fotsiny no niraisina. Raha ny salanisa azo ny taona 2020 mahatratra 4 hetsy isa-taona ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa avy amin'ireo sampam-piofanana samihafa. Ny ray apa-efatra ireo ihany anefa ny voaray amin'ny alalan'ny famoronana asa. Ny ambiny kosa miasa tena manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana ny ratoviny. Isan'ny sehatra mbola malalaka ary azony rehetra idirana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Olana sedrain'ny tantsaha malagasy ankehitriny anefa ny tsy fahampiany fitaovana ho enti mamokatra. Antony voalohany mahatonga izany ny fahalafosan'ireo fitaovana ireo. Atao kely ny productivité gasy ny malagasy. Ninona vokatra raisinao tsy vary ihany na katsaka ambany satria tsy ao le teknika nefa le fitaovana koa tsy ampy. Dia izay ny antony mahatonga anay nametraka le hoe manao site de démonstration, mametraka ny semence, ny intrant, ny zavatra ilain-jareo rehetra mba ahafahan'le mpianatra tonga dia mahafantatra hoe aive izao ny fampiasana izy ito rehefa tena sur terrain. Fa anisan'ny zavatra tena sakana aloha tena ekeko dia ny fahalafosan'ny fitaovana. Androany, mpianatra mendrika misa 4 no nahazo vansim-pianarana sy lelavola 9 hetsy tsirairay avy. Mihoatra ny arivo ireo mpianatra efa nivoaka tamin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana hatramin'ny taona 3,790 nijoroany ny sekoly. Fahalanty eny anivon'ny anteny miram-pirenena androany lalàna momba ny fankatoavana ny fanajana ny zon'ny sembana. Araka ny voalaza ity lalàna 7,0 tsipika aotra 4,7 ity dia miantoka ny zo azo fitsaboana manokana ny sembana ny fanjakana no miantoka ny fananganana hopitaly manokana ahafahana mandray ireo manana fahasembanana. Voalazan'izany lalàn'izany ihany koa ny fanafoanana ny fanavakavahana rehetra sy ny sazy mifanaraka amin'izany, eo ihany koa ny resaka fitaterana, ny fananana asa mahavelona sy ny fampianarana ho an'ireo rehetra izay manana fahasembanana. Laza ny vondrona Eoropeana fa hanoana arabola ny fitsinjovana ireo sembana ireo nandritry ny fankalazana ny andresam-pirenena momba ny fahasembanana androany fanampanazavana. L'appui de l'Union européenne à travers ses instruments financiers et à travers les programmes d'appui
à la société civile dingue. Ny fanampiny ny vondrona Europiana miaraka amin'ny sampandraraha mampiasa vola samihafa sy miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena dia mifameno tanteraka amin'ny tetikasa sy ny fanohanan'ireo firenena mikambana ao amin'ny vondrona Europiana toa ny Frantsa, Allemagne, i Angletera izay efa mpiara-miasa hatramin'izay tamin'ireo fikambanana samihafa. Eto dia anteriko indray ny faharesendahatra hiara-iasa akaiky amin'ny governemanta sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'ny fanampiana sy ny fitsinjovana ireo olona manana fahasembanana hiaraka ivoaka amin'ny fiarahamonina. Territoriale des expériences prometteuses destinées à contribuer à l'intégration sociale et économique des personnes handicapées. Fa ao anatin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray fitaizana fantsiny fanabeazana manakina ny tsy mety hampamendrena ireo no isan'ny targetra hoentin'ny gangstapapa sy prinsio ny fifampifadiana ny kabary sy ny mozika amin'ny endrika ankolaka sy mivantana ny fisotonana ny lehibe iainy ny gadon'ny tanora ary ny fandoroana ny ankizy ankafian'ny kabary sy ny sotoavana malagasy ampahany hoentin'izy ireo izany ao anatin'ny fampisehoana izay ho tanterahan'izy ireo eo ihany koa ny sangy anatin'ny fahamatorana ary ny fahamatorana ao anatin'ny sangy zany rehetra izany no hoentin'ny tarika rogoavana amin'ny 5 desambra ao avy izao amin'ny fitora sasany arivo ao amin'ny CCSK Tamena nampitondraina ny lohateny duo de choc. Dia izay koa ny vadiantsika ny amin'ny maresaka avy any ivelany any Frantsa nankataovy ny antenimera frantsay ny fametrahana ny fanjakana palestiniana ankilany ny volana janoary izao no olanin'ny parlemanta ny fanalavam-potoana iasan'ireo tafika anabakabaka frantsay any Irak indrindra ny eo amin'ny faritra avaratry fanahitiana eo amin'ny sarin'ny France 24. 7% ireo député frantsay no nandany ny fankatoavana ny fanjakana palestiniana raika amin'ny 10% izay nisy ny antoko UMP kosa no nitsipaka izany nany hoe hevitra vetrandry ireo député UMP ary milaza fa mambabofo misarika ireo musulman anoana sy fidy ny antoko sosialista no anton'izao raha tsy ahivina tamin'ny fifidianana ny François Hollande tamin'ny taona 2014 amin'ny ankabeny ny fianakaviam-ben'ny Mpinosolamy no nifidy azy na teo aza ny fankataovana in-lalàna manome fahafahana ho an'ny lahy samy lahy vavy samy vavy hivady fa eo ihany koa ny Rarao Gaza izay nitondrana fanakianana ny filoha amin'ny fahitana azy manindrila ny an'ny fanjakana Israel. Ady hevitra izay niteraka resabe teo anivon'ny antenimera nanomboka ny zoma lasa teo. Ny 13 janoary izao indray no andandry ny mety ho endrika ny fanalavam-potoana idiran'ny tafika anabakabaka frantsay amin'ny ady mivantana tao any Irak ny antenimera-pirenena ny toerana. Raha tsy ahivina ny volana septambra lasa teo nefa niditra antsehatra tamin'ny ady atao tany Irak ireo tafika frantsay fanoherana izay isan'ny raisan'ny Frantsa amin'ireo firenendehibe eran-tany amin'ny fanoherana ny fanjakana islamika indrindra ny eo amin'ny faritra avaratry Irak amin'izao fotoana izao. Fa tsy fahombiazana no azo maritana ny vokatra asa ato anatin'ny 1.20 volana itondran'ny era-jaonary mampianina raha nitatitra navoaka ny Transparency International androany momba ny ady amin'ny kolikoly. Tsy ara-dalàna ary fandikanany andiny maro amin'ny lalam-panorenana ny fitazomana andravalomanana marika ny antsaranana ho ireo mpisolo vavazy androany nangataka ny mpitondra fanjakana ny tokony hamoana azy mialohan'ny 12 desambra izao ny fianakaviany fa isisidina indroa isan-kerinandro ampitohy any Madagasikara sy Seychelles manomboka izao ary farany no azona ponja ilay zandary voaroroa io pretsy kombakomba amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ary nandraona mpanao gazety any Bepa Ilakaka. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny 8 amin'ny sivy latsaka fahefany no narainao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay metraka veloma ho amin'ny rampitso indray veloma toko.
Vao shampoing sy volpery. Vaovao vao shampoing citron, papay ciment amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao shampoing, Sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.